Miarabantsika indray ary fahatafahoana amintsika mpanaraka sy tabaka sy mpieno ny chaîne YouTube ity. Tsika izay manaraka ny série mikasika ny fivoahana amin'ny ady sarotra. Ao anatin'ny andiany fahadinitsika izao dia ho jerevantsika mikasika izany ny fanafoanana ny mpifaninana. Ndahoary. Lehilahy namiratra teo amin'ny fahaizany sy ny fahitsiny efa voatendry ho isan'ny telo lehibe teo amin'ny fanjakana. Izy sy ny mpiara-miasa aminy loha dia voatendry hanangona vaovao sy ny fitaterana ny fitantanana nataon'ny lehibe ny faritra. Anisan'ny asa anankiray koa dia nitokisana izy itily sao misy fihetsika mety hampidi-doza ny mpanjaka. Betsaka ny mpitondra ambony fa tena miavaka sy nanatombo be ity lehilahy ity. Ny fahaizany dia efa nanamaritra azy sahady ho lohan'ny komandy lehibe sy manam-pahefana ambony. Ny alehiben'ny fahaizany, ny fahalavorian'ny nampanaovina ny mpanjaka azy manokana, ny fahaizany mitazona ny tsaim-baratelo, ny mampino an'Andriamanitra azy dia tena nanelingelany maro. Betsaka ny mpialina sy ny ratsy fanahy ary ny hamono azy ny tanjona izy ireo. Toy ny mbola fahita ankehitriny dia mikaroka izay zavatra tsy mety nataony teo anivon'ny fanjakana ireto mpiara-miasa aminy. Fananakarena tampoka, tsy fahampiany ny fahamarinana eo anoloan'ny mpanjaka na ny mpiara-miasa, fanavakavahana tavan'olona, fampiasana diso tafahoatra ny fahefananana na fandroahana mpiasa tsy ara-dalàna. Tsy misy anefa na iray aza afaka naroso mba hanesorana azy. Hany ka dia niantombo ny faharatsian'izy ireo. Andao atao diso eo anatrehan'ny lalàna izy. Hitan'izy ireo ny hevitra hanesorana azy. Nandeha any am-mpanjaka ireo komandy lehibe sy manam-pahefana ambony. Tsindrin-daona, maika, aresy amin'izay mitetika. Tsy ho tafajana intsony manam-pahaizana io sady vahiny koa ambonin'izay. Manoloana ny mpanjaka dia mandroso-hevitra izy ireo amin'ny mahamaro anisy azy ka nanery ny mpanjaka hamoaka-didy hamono faty tsy misy atakandro ao anatin'ny iray volana. Na izany aza mahanandra-bavaka amin'Andriamanitra na amin'olona hafa ankoatra ny mpanjaka. Didy natao manokana ho an'ity lehilahy manam-pahaizana ity satria tsy misy kianina izy amin'ny asa aman-draharaha dia andao eo amin'ny fisainany sy ny fiainany manokana no hamelezana azy. Toa hita fa natahotra ny mpanjaka na niloana ny abetsak'ireto olona. Efa handretrendahatra izy ireo koa dia tsy nahetsika na niloana ny resaka tampoka tsy nampoizina. Koa dia nosoniavina ilay didy izay tsy azo ovana amin'ny lalànan'ny mediana sy ny persiana. Daniela no anaran'ity lehilahy manam-pahaizana ity. Fantany fa tetika mikendry azy ity didy ity. Mety hahafaty azy izany, tsy niady hevitra izy. Ary nanohy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra isan'andro tamin'ny alalan'ny fiankohofana sy ny fiderana. Andriamanitra ny loha laharana ary nakato azy Daniela. Fahatokisana sy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fantatry ny rehetra tao an-dapa nefa ny fomba fanaony. Vetivety teo dia tonga ireo komandy lehibe satria nampahafantarin'izy ireo mba hitsikilo ary nahita ny tsy fahankatavan'i Daniela ny didy izay navoakan'izy ireo. Very hevitra ny mpanjaka, voatery izy hampiatra ny lalàna. Raha tsy izany mantsy dia ho very koa ny fahefany. Tsy mpiasa-mpanjakana ambony intsony Daniela fa lasa baby tsotra avy any Joda, andevo, fianjarana goavana nanjoy ity lehilahy mahitsin'Andriamanitra ity. Nalahelo mafy ny mpanjaka izay tena nankasitraka feno sy nahatoky tanteraka ny Daniela. Nanandrana ny hanavitra azy izy saingy voafatotra ilay didy nosoniavina. Eny, voavonjy aloha ny fanjakany sy fahefany. Alohany nanipazana ny Daniela tao an-davaky ny liona tamin'ny alahelo lehibe no tenenana mpanjaka teny izay tsy fantany akory fa faminaniana sahady. Ny Andriamanitrao izay tomponao amin'ny paharetana ny hamonjy anao. Ary dia nohidiny tamin'ny tombo-kase araka ny lalàna varavarany lavaka. Izay no vita. Tsy mino ny Andriamanitra Daniela ity mpanjaka ity. Nefa kosa nanaitra azy ny fijoroana vavolombelona. Fantany sy tsampany ny fahitsian'i Daniela ka dia tsy nahita tory izy. Nanaikitra azy ny ayahany. Ireo izay nitondra ny Daniela tamin'ny fahafatesana dia natory tsara tsy nisy ayah. Fa ny favoazera ilay mpifaninana mahitsy. Ny mpanjaka izay tsy natory dia nandeha vao maraina tany amin'ny lavaka. Toa nanana fanantenana miafina. Tamin'ny feo votona lahelo ny antsoina ny Daniela. Fahagagana namaly azy ity farany hoe Andriamanitra nahita ny fahitsiny
ary nahitsina dia teo anaty renim-panjaka azy. Hitany Daniela fa tsy noana ny liona, nisy anjely nirahan'Andriamanitra niaro azy. Io fahagahagahana taloha io dia mety mbola iseho amin'izao fotoana izao satria tsy miova mandrakizay Andriamanitra. Ny famalian'i Daniela amin'ny pahatoniana dia mifanohitra amin'ny hafanan'ireo mpanendrikendrika. Azo eritreretina fa nampitonian'i Daniela ny fanahiny tamin'ny fitenenana hoe aoka ho menatra sy ho afa-baraka izay mitady ny haiko. Aoka hiamboho sy hangay ahy izay misaina hanisy ratsy ahy. Efa nihevitra ny tsy hamaly faty izy satria fantany fa ahy ny fahamaliana, izao ny hamaly ho Jehovah. Amin'izao androntsika izao dia mbola misy amin'ny endriny moderna izany lavaky ny liona izany. Ny famaliana dia ny mpanjaka, ireo miampangany Daniela ho lasa voapanga. Araka ny didin'ny mpanjaka dia mahery ny telonjato izy ireo sy ny fianakaviany no maty tao an-davaky ny liona. Nasaina atahotra an'Andriamanitra Daniela ny ambanilanitra rehetra ary naverina tamin'ny Daniela ny fahefana. Mampiseho n'Andriamanitra ny fiarovany an'i Daniela. Raha mpino mahitsy ianao, ny fahamarinana sy ny faharatsiana dia tsy aly eo anoloanao indrindra raha tompona andraikitra ambony ianao. Raha mitoetra ao aminao ny fanahy masina dia hanelingelina mafy ianao. Afaka misafidy ny fahatokisana sy ny fahamarinana ianao. Toetra izay sitrak'Andriamanitra sy hanomezany valosoa. Ny marimaritra iraisana dia hanala ny fiadanam-po sy ny fifalianao ary hozongozona finoanao. Matikena Andriamanitra fa manana fahefana izy hanamarina anao mihoatra izay noheverinao ary hanameloka ny mpiarina sy ny mpandringana. Matetika dia mampiasa olona hafa na trangan-javatra vaovao Andriamanitra mba hanamarinany antsika. Tsy mora ny fahitsiana sy ny fankatavana ny soratra masina, kanefa lalana mitondra amin'ny fitahiana izany. Na dia mihasarotra aza ny toe-javatra lalovana. Andriamanitra hatateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Farany izany rehetra izany dia afaka vakiantsika amin'ny Daniela toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary teny farany misafidy ny marimaritra iraisana ve ianao na laingana ny tsy fankatavana an'Andriamanitra izay tianao? Aza adiny mandrakizay fa hantra sy hijaly izay olona izay mahatoky olona. Aza adiny mandrakizay fa hantra sy hijaly izay mahatoky olona, aleo mahatoky an'Andriamanitra. Ny chaîne fanosorana fiainana dia natao ho anao, natao ho antsika rehetra. Natao izy ity hitondra fahasoavana ho anao avy amin'Andriamanitra. Ianao dia afaka mahazo izany, afaka manjifa izany maimaimpoana ka manasa anao izahay hanaraka anay hatrany.